MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formations, département formation en ligne. Université PEF, Maloujaouano ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Sekena ny fanaparam-pahefana sy ny fandikan-dalàna ataon'ireo nampindramina ny fahefana hoy ny antoko malagasy miara-miainga androany mitontolona ary tsy hijanona izany raha tsy manjaka eto Madagasikara ny tany-tan-dalàna sy ny demokrasia. Ny antoko MMM izay androany no nanamarika ny rentrée politique 2024 teny amin'ny foibe teny ankerana. Mitaky ny famohana ny prefet ny Mahajanga nahitatra amponja vonjomaika tamin'ny rahavary simba 10 kantoniera tao Mahajanga ny Sinad na ny sindika ny administrateur civil. Tsy ara-dalàna ny fitazomana azy amponja vonjomaika mahakasika ny raharaha ny sindika. Manaitra ny fitondram-panjakana amin'ny fampandriana ny filaminana anatin'ny distrika Namboasary Atsimbo ireo mpandraharaha Arenankibon-tany indrindra ireo mpitrandraka safira any an-toerana. Antony tsy ahafahana mandraharaha ampitoniana ny asandahalo ireto faran'izay tsy vitan'ny mandromba ny vato sabidy sy ny vola fotsiny ihany. Dibdran'ny fokotany maro Diego Seures tapitanana nandritra izay 3 andro nirotsahan'ny orana tany an-toerana izay. Ny toerana iva no tena lasibatra. Ka maro ny trabony, tsy mbola nisy tompona ndraikitra ara-panjakana nitsidika ireo any amin'ny fokotany Manongalaza ao amin'ny secteur 1. Any ivelany, manodidina ny 2 alina ireo zaza izay teraka anatin'ny fepetra zarizary noho ny ady ao Gaza araka ny taritry ny UNICEF. Nanamafy ny aiainy manoloana ny fitombony fahafatesan'ny zaza mambehivavy ihany koa ny ONU Femmes fa mety hisy fiantraikany-goavana amin'ny taranaka any aoriana ny toetra raha amin'izao fotoana. Arahintsika vetrany any andindinizay. Sabotsy faharoapolo ny volana janoary 2024 tombo kilasy tombo vavy atena ny araba momba ampirariny soa antsika rehetra ny tokantrano izay manaraka ny fampalalam-baovao ito amin'ny Kolo TV io amin'ny ity alina ity ampiandoana dia elana tsy ny fahatarana kely teo amin'ny fanomanana fanadizany ary asaiko hatraninao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany araka ny hitantsika teo amin'ny lohateny-baovao tsy ekena ny fanaparam-pahefana sy ny fandikan-dalàna atao amin'ireo nampindramina ny fahefana hoy ny antoko malagasy miara-miainga androany mitontolona ary tsy hijanona izany raha tsy manjaka eto Madagasikara ny tany-tan-dalàna sy ny demokrasia. Ny antoko MMM izay androany no nanamarika ny rentrée politique 2024 teny amin'ny foibe teny ankerana. Fanadidina mikasika izay entiny Iona Saina. Mito ny tolona sy ny fitakin'ny antoko malagasy miara-miainga sy ny arahany tamin'ny fondron'ny kandida ny isin'ny tany-tan-dalàna sy fitianana madio mangarahara areken'ny rehetra eto amin'ny firenena hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga androany teny amin'ny foibe toerany antoko teny ankerana. Matoa milaza ny hoe ny tao anatin'ny kolektif hoe mbola mitoy ny tolona dia mazava ho azy zany tsy tratra le tanjona amin'ny fanadiovana ny tokotany mpifidianana. Zany tsy midika velively fa tsy anjay anjara amin'ny fifidianana fa mandray anjara zay amin'ny fifidianana ary vonona amin'izany ohatra nandraisanay anjara farany teo rehefa tsy miditra amin'izay fanakalozan-kevitra nadiovana ny tokotany izay ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia izy zany ny tompona ndraikitra amin'izay zavatra mety iseho eto amin'ity firenena ity satria efa nampiseho ny voaka maronisa teo fa tsy manaika any fifidianana feno osoka sy tsy fanarahan-dalàna ireny. Tsy hoe resy akory ny voaka tamin'iny fa nangina satria mitady filaminana fa raha amin'izao kosa mbola manao hoe mieritreritra ny anao kiribiby anoe an'iny lalandririnina iny ny fitondrana dia izy indray zany androany ny tena horaisinay tompona ndraikitra amin'ny fanakorontanana nyity firenena ity ary mino zay fa ny herivelatra eto amin'ny firenena ijoro anakana ny olona mpanimba sy mpanakorotana firenena. Tsy hitaza-potsiny ny fanimbana sy fandrombana ny firenena ny antoko MMM sy ny fondron'ny kandida fa tsy maintsy andray ny andraikitra mifanandrify aminy araky ny voalazan'ny lalàna sy ny sata mifeny demokrasia eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany. Hitantsika fa araky ireny efa fanapahan-kevitra niraisin'ny ny collectif ireny teo aloha
dia ny fanoizana hoe tsy maintsy toizana ny tolona ary ny malagasy miaramainga dia mpiara-miombonantoka tanteraka ao anatiny ary vonona ny andrombaka fahefana ao anatin'izay collectif zay mila mifanometanana ny voaka malagasy mba reo lay mitondra amin'izao fotoana izao reo a zay tsy hita zay vokatra azony a ary manao ampimamba sy manao herisetra amin'ny voaka malagasy amin'ny lafiny maro samihafa tsy afaka mihitsy a ny hoe avela hitatana ny firenena amin'ny lafiny rehetrarehetra ary adiditsika no miteny tsy araka ny voalaza teo a satria izay ny fanaovana politika ary izay ny fijoroana amin'ny antoko politika sy mpanao politika aminy raha ohatra tsika malagasy a praitandrazana tsy mandaa tsy samy teny a ny zavatra tsy mety a dia tsisy fampandrosoana ho tanteraka izany eto amin'ity firenena ity mirahinja izay rehetrarehetra ary tsy maintsy atao a ny androbahana ny fahefana io a ao anatin'ny lalana demokratika foana araka ny joroanay hatramin'izay mazava ho azy a fa ny fandraisana ny fifidianana dia asan'ny mpanao politika zany sy asan'ny antoko politika ary mandray anjara amin'ny fifidianana rehetrarehetra raha ny antoko malagasy miaramainga manokana ary ny tanjona dia ny maronisa no azony ny antoko anankiray amin'izao fotoana izao a fantatritsika fa hoe misy fiarahana ao anatin'ny candidat ny antoko maro a izay nitaritin'ireo candidat dia tsy maintsy fanometana n'ireo candidat reo a azahoana n'izay maronisa zay ihany koa satria ny antoko MMM irery a tsy havita manangana no Madagasikara fa miaraka amin'ny rehetrarehetra ary efa miporofona tamin'ireny tolonireny a fa isika miaraka no mahavita fanovana ho an'ny firenena araka nefa notakiana ary mbola nao mafisina androany mitaky ny fifidianana madio sy mangarahara mba izay ke ny maronisa no lany mandritra ny fifidianana fa tsy no noosoka sy ny alatra maro samihafa tahaka ny niseho teto amin'ny firenena faranteo androany no nomariana teny amin'ny foibe toerany antoko malagasy miaramainga teny ankerana ny rentrée politique ny antoko MMM nandritra izany nanaovana jeritodika ny taona 2024 taona izay nahitana fa fandresena ho an'ny vahoaka malagasy maronisa nitaky ny tany tandalana fa indrindra ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra iny taona lasiny taditsika tsara fa itsika atao amin'ny antoko no ny ady voalohany amin'izany hoe atao fifidianana madio fa tsy mety a ifanamboarana ny liste électorale tsy mety a io zavatra be da be tsy ara-dalàna tao anatiny tao dia ho atsika zany a tena fandresena iny tolona iny a satria nahatsapa ny maronisa tato amin'ny malagasy a fa manao kitotoa i fitondrana io a ary manao kitotoa le fitondrana teo a amin'ny fitantanana ny raharam-pifidianana sy ny raharam-pirenena matoa ny maronisa ny tsy tonga ary nandaa ny fisiny ny fifidianana iny a dia izay zany dia mafandresena lehibe aloha anatiny eo a fatsapan'ny tsirairay avy a no hoe ny zavatra tsy mety a tsy ara-dalàna eto amin'ny firenena raha candidat telo amby folo no nilatsaka teo a dia hitantsika fa ny folo tsy nandray anjara atao anatin'ny fifidianana mahatsapany zany hoe tsy mety a ary tsy afaka hitondra ny firenena ny amin'ny ankizitsika betsaka ihany koa tao anatin'iny tolona zay ny rahany iny no miteny hoe nataonareo a candidat pasifika le tolona tsy marina zany natao a dia ny fiarovana ny tombotsoa-iombonana satria maro tamin'ireo namantsika reto a no voasambotra maro ny naratra misy ny nivitraponja tsy pasifika zany ary araka ny voalaza teo a samy atrika nireo herim-pamoretan'ireo izahay a fa tsy hoe niafina tany an-traminay akory a ary zareo koa dia namaly a fa tsy pasifika mihitsy ny namaliny azy teo dia izay zavatra izay zany a tsy mitombona velively fa ny zavatra mety tsy tiany ny hafa angambany a dia ny hoe tsisy maty tsy ekena raha ny antoko malagasy miaramainga manokana dia tsy manaikosany a ny anaovana sorona ny voaka malagasy fandresena ny taona 2024 na izany aza mitaky asa mitaky vokatra mitaky fahavonona ity taona 2024 ity ahafahany Madagasikara mandroso ho tombontsoa ny taranaka sy ny tanjanaka fa ny fitondrana zay namon'olona zay nandatsaka rahany malagasy a dia mazava ho azy a fa fitondrana tsy ateza ary tsy nitondra fahampandrosoana teto amin'ny firenena isan'izany a io fitondrana io satria betsaka ny naratra teo tsy maintsy toizantsika ny tolona mandra-piveritsika
amin'izany hoe tany-tandalana zany Madagasikara, satria ireo rehetrarehetra na piasa fahefam-panjakana na fahefana mihoatra no nomena azy dia tsy mitondra fampandrosoana ho an'ity fireneny ity. Ary zay tsy amelantsika maly efa tsy nieketsika, androany tsy hoeketsika, ary rapitso mbola tsy hoeketsika ihany koa. Fandresena ho iaho le izy teo satria nisy firaisakina tamin'ny kandida rehetrarehetra na andray fepetra iombonana ho amin'ny tombotsoa iombonana. Dia zay no mahatonga amin'ny teny hoe fandresena lehibe ihany koa ny zavatra niseho teo, fa faharesena ho an'ireo izay nanao amboletra hifikitra amin'ny fahefana ny zavatra niseho teo iny. Mety mieritreritra zao i Andry Rajoelina Tsay Christian fe nahazo fandresena izy tsia resy izy ao am-pony vahoaka malagasy tsy raharay avy. Mety nahazo vato izy tao amin'ireny fandatsaham-bato reny, fa niala taminy any fony malagasy rehetrarehetra maro anisy, ary tsy afaka mampandroso fianentsika raha tsy mivahoaka malagasy tsy raharay avy miara-mientana ampandrosona ny firenena. Dikan'izany tsy maintsy manohy isika, tsy maintsy manohy ny tolo-lanerana amin'ny lafiny maro sy amin'ny fomba fanao rehetrarehetra izay azo atao, satria miasa ho an'ny taranak'isika isika, fa tsy miasa ho an'ny tombotsoan'olona ray na roa na telo eto amin'ny tanindrazana iombonan'ity. Ankoatra izay ny tanterana androany fampiarabanana tratry ny taona amin'ireo mpikambana antoko malagasy miaramiainga, ny VMMM ny tanora malagasy miaramiainga ka nanoloran'ireo mpikambana avy amin'ny lafivalin'ny nosy solitena isaparitra isaky ny distrika ny solombody koa ho an'ny ankonana Andriananarivelo Ajo sy ny filohan'ireo fikambanana ireo. Fotoana izay nitondran'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiainga ny afatra ho an'ireo mpikatroka MMM manerana ny nosy. Ka ho antsika atao amin'ny MMM atao malagasy miaramiainga tsy miova ny tolona izay hoatrehantsika amin'ity taona ity. Ireo voasoloteny eo tompon'andraikitra eran'ny faritra 13 eto Madagasikara. Manana rafitsika hatrany fotony ary manana olo-bofidy lany tamin'ny antokontsika na amin'ny sehatra rehetrarehetra eto Madagasikara, eto amin'ny tantanana ny firenena. Miantso amin'izy ireo asehoy izany hoe tena fitiavan-tanindrazana marina afahantsika manova an'ity firenena ity, fa itsika resy lahatra fa tsy maintsy miova ny tantaram-pirenena ary tsy maintsy hovaintsika zany amin'ny lafiny amin'ny demokraty antsika ao anatina fifidianana madio maneho ny safidim-bahoaka marina, ka vahoaka tena maro anisa marina no amin'ny tanana antsika amivana ny lalan-tantarany Madagasikara. Notokanana androany teny sabotsy namena ny centre de santé mamindra aina 1 izay nototsainy atoko MMM na ny malagasy miaramiainga tary ny filoha nasionaly Ajo Andriananarivelo tanjona ny anomezana tolo-tanana ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny fisitrahana toeram-pitsaboana sahaza ho an'ny rehetra, fa ihany koa hanamahevanana ny fahasairana amponina amin'ny alalan'ny asa sosialy tahaka izao. Christian Dimby. Metohatra ny asa sosialy ataony antoka MMM na ny malagasy miaramiainga izay tarihan'ny filoha nasionaly Ajo Andriananarivelo amin'izao fotoana izao. Nisy manoloana io ny fitokanana ny centre de santé mamindra aina 1 dia ny sabotsy namian'androany. Ivitoeram-pitsaboana faharoa izay najoro ny antoko ho tombotsoan'ny be sy ny maro ny fanazavana. Eo ihany koa ny hanomezana tolo-tanana ho an'ny vahoaka malagasy eo amin'izay fisitrahana toeram-pitsaboana saza ho an'ny rehetra izay. Ny tanjon'ny antoko dia ny hoe rehefa misy zavatra ho tanterahana dia mba tanterahana tsara, ary ato anatin'ny antoko no le fampianarana voalohany amin'izany fitantanana izany sy ny fanampiana amin'ny mpiarabelona. Tsy tanteraka zao raha tsy misy an'ireo mpiara-miombona antoka aloha voalohany indrindra. Maro ireo olona te hanampy any Madagasikara ary na indrindrandrindra ireo havana avany Dilambato, fa sainginy matetika dia tsy tanteraka hatramin'ny farany izy ireny na matsiaro voafitaka ary zareo. Dia izay zavatra izay no tiana ho fafana ao anatin'ny sarin'ny Madagasikara ny hoe misy olona eto Madagasikara afaka manangana zavatra tsara, afaka iarahana miasa tsara ho tombotsoan'ny vahoaka. Dia izao toeran'izao hiezaka ny mpikambana rehetrarehetra araka ny voalaza teo hatramin'ny fananganana azy, hatramin'ny fampidonana azy,
dia olona vato amin'ny antoko nanao anazy maimaim-poana nanana ampitolo-tanana maimaim-poana daholo miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka rehetrarehetra dia ny lesona azotomona amin'ilay izy tsy voatiny no nitsangana fa faharoty ny hoe rehefa mahay miara-miasa mahay mifammetanana dia mahavita zavatra ho an'ny tombontsoa amin'ny be sy ny maro. Isan'ny mampitaraina ny mponina ankehitriny ny fahasahiranana eo amin'izay fisitrahana fitsaboana mifanaraka ny saram-babe-bahoaka izay ho ny be ny tanàna ny komina manandrina androany ny fanindry-andalana amin'izany indrindra no antom-pijoroany ivonterana tahaka izao izay mitsinjo sy manamaivana ny fahasahiranana ny mponina raha ny fanazavana hatrany. Sarotra satria dia ny fiakaran'ny vidim-piainana eo an-daniny io ihany koa moa zany fahalafosana natsoina hoe eny amin'ireny toeram-pitsaboana ireny dia lasa mirona kokoa ny olona le amin'ny resaka fanaovana ny dokotera tena na auto-médication iny moa fa dia mirona amin'ireny zava-maniry ireny ka zay mihitsy ny antony nananganana ny santé centre de santé teto Sabosamehana mba hatsapahan'ny olona fa misy ny centre mbola azo atao hoe mitsinjo ho an'ireo vahoaka zany amin'ny sarany mirary izay ilainy moa zany le izy na zany zany nefa dia tsy hoe cours gratuit ny zavatra atao eto fa misy ny atao fandraisana anjara no mba hoentina zay angamba malaza azy mba entina ihany koa ampodina zany centre zany. Ankoatra ity toeram-pitsaboana notokanana androany teto Sabotsy Namehana ity efa misy ihany koa ny centre de santé Mamindra Aina 2 eny Akadindratombo izay efa nankalaza ny fahefa-taonany tamin'ny taona lasa teo. Ito hiatrany ny asa sosialy sy ny fanamaivanana ny fahasahiranany vahoaka ho hiatrany ny antoka MMM. Ano izy atsika ny fampahalalam-baovao ny matoan-dahatsoratra nanakoako maneran-tany ny fananany Karim Wade ny fizakana zo-pirenena Frantsay amin'ny kandida ho filoham-pirenena Senegalais azy tranga izay tokony fitaratra amin'ireo firenena Afrikana sy ny eto Madagasikara anehoana ny fitiavan-tanindrazana hita tamin'ity tranga ity fa ambany lalàna avokoa ny rehetra na zanaky ny filoha teo aloha azy ka tsy maintsy manara-dalàna aiza ho aiza amin'izany eto Madagasikara matoan-dahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao. Niavaka ary nanakoako tamin'ny fampahalalam-baovao resam-pirenena ny tranga izay nanomelesina ireo olom-panjakana sy mpanao politika afrikanina manoloana ny fanapa-kevitry Karim Wade zanaky Abdoulaye Wade ny tenany izay nisintona ny mahateratany Frantsay azy no izy ilatsaka ho isan'ny kandida filoham-pirenena ao Senegal fifidianana izay ho tanterana ny 20 febroary avy izao. Nisintona ny mahateratany Frantsay azy ny tenany taorian'ny fanakianany ireo mpifanandrana taminy amin'ny fizakana ny zo-pirenena Frantsay io. Tsy zonangatana nefa ny azy fa sitrahany avy amin'ny reniny izany hoe par filiation no ity reniny ity teratany Frantsay. Mizaka zo-pirenena roa araka izany Karim Wade teratany Frantsay sy Senegalais. Nanapa-kevitra nefa ny tenany fa anday io fizakana ny zo-pirenena Frantsay io ary izao Senegalais izao. Tranga izay andro vitsy tsy hamoahana ny lista ireo mahazo milatsaka ho fidiana mandritra ny fila-kevitry ny lalam-pandrenana ny Senegal ka antony nandraisana io fanapa-kevitra io. Ny volana Desambra 2024 no efa napetra ny antota-taratasy ho fisintomana izay zo-pirenena Frantsay izay tany la Frantsa ary nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny 16 Janoary teo ny fanapahana. Avy hatrany dia navoaka 8 tao anatin'ny tambazotra-tserasera ny didim-panjakana milaza io fanapahana io ary maritra mazava fa tsy manana adidina manompo ny Repoblika Frantsay intsony Karim Wade. Mitovy tanteraka amin'ny andinin-dalàna voarakitra amin'ny lalam-pandroenan'ny Senegal ny eto Madagasikara makasika izay zo-pirenena ny amin'ny olona tokony ilatsaka ho filoham-pirenena izay. Mitovy ny famaritana izay ilatsaka ho fidiana filoham-pirenena dia tsy maintsy mizaka ny zo-pirenena ao aminy. Tsy nadika tamin'ny fomba hafa na nila didim-panjakana manamafy izany ny tany Senegal. Ny tenana nefa izay par filiation izany hoe noho ny reniny izay teratany Frantsay no nahazoany io zo-pirenena io. Tsy mitovy velively amin'ny teto Madagasikara izay nangatahana ka nahazoany ny andrajoelana ny zo-pirenena maha-Frantsay par naturalisation. Ity tranga tany Senegal ity izay nitsipahany Abdoulaye Wade ny zo-pirenena Frantsay sy ny fanekeny Frantsay ny zo-pirenena Malagasy nangatahany filoha andrajoelana par naturalisation izay samy nanakoako tamin'ny aino manjery iraisam-pirenena. Nampametra-panontaniana no hoe misy ifandraisany tamin'ireo resabe taty Madagasikara ve ity nanakoako nandritra ny fanapa-kevitra ity kandida ho filoham-pirenena tany Senegal ity. Natokony fahitsiny rafitra ambony momba ny lalam-pandroenana ny mpanao politika tany Senegalais fa anapaka araky ny lalàna fa tsy andikadiso na noho ny tsindry no andraisana ny fanapa-kevitra. Ka antony nahatonga ity zanaky ny filoha teo aloha ity itsipaka io zo-pirenena Frantsay ananany io.
rehefa nanapaka ny fahazony any rajoely ny ilatsaka hofidiana ny HCC teto amintsika dia nanambara ity farany fa tapitra eo ny adevitra mikasika io resaka io. Toy izao kosa ny fanambarany Karim Oued tao amin'ny tambazotra tserasera momba ity resaka ity. Tsy frantsay intsony ny tenako, tapitra eo ny resabe mahakasika iny. Araka izany, ity trangany Senegal sy eto Madagasikara ity izay hitarafana no hoe aiza hoaiza ny fanajana ireo rafitra ny voarakitry ny lalàna ary aiza hoaiza ihany koa ny fanajana sy ny fanomezan'ireo antoko politika ny asina sy ny sata ho an'ireo androm-panjakana eto amintsika. Tranga iray hafa ihany koa mitovy ny fizotry ny fifidianana no filohan'ny Repoblika nisy teto Madagasikara ny tranga tao Komoro. Nivoaka rapomba ofisialy ny talata teo ny falan'iny Azali Assoumani. Nanomboka ny korontana ny vahoaka ny ampitsoniny. Mitoetra amin'izao ary misy ny torabato ataon'ny vahoaka, misy ny fidinana andalambe, manakina tanteraka ny tsy fahatombanana nisy tamin'ny fifidianana, ny trangana alabato, ny tsy fahatombanana nandritra ny sotram-pifidianana manontolo. Raha ny fahitan'ny mpanara-baovao avy eto an-toerana, tsy mitovy ny fomba fihetsiky ny mpitandro filaminana avy eto Madagasikara sy ny tany Komoro. Ny fitandronana filaminana manoloana ny fioaram-pefo no ataon'ireo zandary tany Komoro fa tsy misy ny ala safaina ny erisetra diso tafahotra tahaka ny tranga nisy teto Madagasikara izay niteraka faratrana na ho an'ny kandida izany na ho an'ireo mpanao fihetsikehtsehana fa ihany koa nanembatsembana ny sehampiariana maro samihafa. Ny any Komoro izay fanteliny izao no nalan'iny Azali Assoumani ho filohan'ny Komoro. Ireo tranga ny Senegal sy any Komoro ireo izay tsy lavitra ny Madagasikara. Ny mpitondra eto Madagasikara izay zatra mandika sy makatahaka ny any ivelany ka andrasana ny fijereny sy ny fakany lesona momba ireto tranga tany amin'ireto firenena ireto. Izay mahakasika an'iny fa isenty vetivety anatin'ny dokam-barotra fotsika mamevitonanao afaka minitra vitsy. Gratuite. 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 Mais qu'est-ce qui est gratuit? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 janvier 2024. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Go, à la fibre Family, ou à la fibre Home, ou à la fibre Home Plus. Pirate et ses collègues de Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 99 000 RTTC par mois. Teteo ny andohan'ny Kuti Beurre sy ny Kuti Lait izay mbola ankafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Nanakizikafo. Kuti Beurre sy Kuti Lait ankafisy le fahaiza-manao tsy manantsahala. Formation, département formation en ligne, étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master, regroupement en ligne avec interaction, cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique, option administration réseau, génie logiciel et base de données, management et administration des affaires, options finance et comptabilité, entrepreneuriat, droit, diplomatie et relations internationales, options droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne, Université PEF, l'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Tavaverina sady eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV mamerina ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy. Asaiko hatrany ianao anaraka ireo vaovao nisongadina ho amin'ity tapany faharoa ity. Ny pejy ny toekarena avy hatrany no anokafantsika izany. Manodidina ny 100 ny fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ny taona 2024 iny teto Madagasikara araka ny ta avy amin'ny Instat Tsianosy. Nahitana fiakarana manodidina ny 200 ny vidim-piainana teto amintsika tamin'ny taona iny hoarina amin'ny taux d'inflation isan'ny taona izay manodidina ny 7% na valo isanjato rany fanazavana hatrany. Arahantsika ny fanadidina mikasika izay. Ny volana martsa 2024 no nahitana fiakarana ambony indrindra ny vidim-piainana teto Madagasikara hoy ny teo anivon'ny Instat. Tafiakatra 12% ny taux d'inflation na ny tamin'ny fiakaran'ny vidim-piainana tamin'izany fotoana.
hatramin'ny volana oktobra 3 teo araka izany manodidina ny 7,40 ny tany fiankaran'ny vidim-piainana. Dia ny novembre izy efa 7,16% zay raha ny eritreretinay raha manko zay novembre manko efa natahoranay hoe efa hiakatra le prix fa azo atao zany hoe nanisy ara le inflation zany dia efa mba ralentir le izy efa miverina tamin'ny normal zany dia na décembre koa raha zay aloha mbola tsy mivoaka ny taux d'inflation décembre 2023 fa raha fahitanay azy manokana koa mety tsy dia tena hiakatra kely somary ambanimbany zany ny fiakarany ny décembre par rapport amin'ny tamin'ny heritaona. Fa io moa ao anatin'ny période ny décembre ohatran'io moa efa hitantsika tsara ao anatin'ny fety tsy maintsy miakatra foana zany ny prix eny an-tsena fa ponctuel moa iny dia raha ny estimation anay aloha hatramin'izao aloha dia tsy mihoatra ny 10% aloha fiakaran'ny vidim-piainana tamin'ny heritaona entre 9 et 10% io asana 9,5% izy dia amin'ity zany eritreretina hoe mirevenir amin'ny normal. Aina trany mety ho fiakaran'ireo vidin'entana isaky ny volana janoary tahaka izao raha ny fanazavana hatrany fiakarana izay efa tsy zakany ady vilany ankamaroany tokantrano malagasy raha tsy ilaza fa tsy ny vidim-bary izay 500 sy 700 ariary ny kapoakany vargasy. Araka izany nahitana fitombona manodidina ny 200 ny vidim-piainana teto Madagasikara tamin'ny taona 2022 iny raha manodidina ny 700 na 900 izany isan-taona. Zay zany matetika ny normal zany amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny cas normal zany dia miakatra 7 po eo amin'ny 7% eo zany raha tsy le amin'ny période ny janvier somary bonbon kely an'izay dia avy izy mety latsaka kely n'izay ohatra zany any amin'ny 6,1 fa rehefa atambatra zany dia io manodidididina ny 7-8% zany fiakaran'ny vidim-piainana efa plus ou moins ohatrohatr'izay zany hatr'izay rehefa ka normal izy zany dia izay ilay fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy aivina manodidina ny 20% ny fiakaran'ny vidim-bary teto Madagasikara tamin'ny taona lasa iny raha toka 7,30 be izao ny fiakarana ny vidin'ny siramamy izay efa natratra hatrany amin'ny 505 ariary ny iray kilao. Andrasana hatrany araka izany politika mehezana ny vidim-piainana eto Madagasikara ny minisitra tompona andraikitra amin'izany izay tsy niova raha ny gouvernemanta vaovao no jereny nandritra izay feim-potoana izay nefa tsy nitsaratra niakatra ny vidim-piainana. Famitaky ny famohana ny prefeny Mahajanga nahiditra amponja vojimaika tamin'ny rahavary simba 10 kantoniera tao Mahajanga ny sinady na ny syndikany administratera sivily tsy ara-dalàna ny fitazomana azy amponja vojimaika mahakasika ny raharaha iny noho ny syndika ny sinady izay mitaky ny ampitoviana ny fanenjehana sy ny sazy rehetra ho an'ireo tomponantoka amin'ny ity raharaha ity fanadidina. Toy ny rahavary simba ny Mahajanga nivory ary nanao fanambarana androany ny sinady na ny syndika ny administratera sivily ambarana izy ireo amin'izany fa tsy ara-dalàna ny fitazomana amponja ny prefet ny Mahajanga. Dia mahatsapa zany zay rehetrarehetra administratera sivily fa tsisy antony tokony ampidirana amponja vonjimaika any prefet. Zay tsy miteny hoe tsy tokony ampidirana amponja izy raha ohatra ka meloka fa fitsarana ihany manko afaka mamaritra hoe meloka mbola tsy hoe enquête préliminaire na information sommaire na instruction tsy zay no lazana hoe meloka le olona fa mbala miditra amponja vonjimaika. Ny fampidirana olona amponja vonjimaika dia mitaky fepetra any hoe voalohany aloha tena fa misy zany ny vesatra iampanganan'le olona nefa izy mety hitsoka zay aloha fepetra voalohany hoe raha ohatra ka avy ny fitsarana dia tafiditra amponja izy nefa izy tsy hita tsy manana toeram-ponenana mazava izy mety olona mandehandeha prefet nefa tsy agnatin'izany fa manana toeram-ponenana mazava izy manana ny antonasa mazava ihany koa araka ny fahitantsika azy nefa izy nampidirana amponja. Ny faharoa dia fiarovana ny hain'le olona no ampidirana azy amponja ohatra zany izy nanao asa accident de circulation fa prefet ve raha zao zavatra misy zao prefet ve tsy maintsy nampidirana amponja fa raha tsy nampidirana amponja dia misy namono ohatra dia tsy feno zany ny fepetra rehetrarehetra amin'ny maha-olo-mpanjakana ambony azy hampidirana azy amponja vonjimaika. Raha ny marina zany tokony efa fitsarana mihitsy zany vao nampiditra azy amponja raha ohatra ka tsy maintsy niditra amponja. Mitaky ny fampiarana ny lalàna amin'ny rehetra ny eo anivon'ny sinady amin'ny mahatanitany-dalàna ny Madagasikara manoloa ny ity rahavary simba varoloha tany Mahajanga ity. Mbola maro ny azontsika lazaina hoe acteur tsy témoin fa tena anatin'ny acteur mihitsy tsy voahenjika anatin'le zavatra anefa prefet efa miditra amponja fa efa ho ray volana zany miditra anatin'ny fonjagny ka zay hereto dia mitaky hoe avoa prefet mandra-pahatonga ny fitsarana zay aloha ninay hoe raha tsy ampidirina ny rehetrarehetra zay mitovy heloka tokony hampangana azy
dia tokony havoaka zany izy a aty ivelany izy miandry ny fotoam-pitsarana raha sanatria ka meloka izy amin'ny fotoam-pitsarana tsisy olona hiteny ntsony hoe avoah izy satria tsy melo satria izy meloka dia avoah agnatin'ny fonja tsisy an'izay fa ny zavatra mety hitakinay ankoatran'izay a izay olona mitovy zavatra natao aminy a ampitovio ny fomba hitondrana azy rehetrarehetra zay zany ny zavatra angatahanay tokony ilana fandiniana famitorana sy fanapa-kevitra lalina manaraka ny lalàna ny fampidirana ponjavonjo maika eto amintsika fa tsy atao fahazarana tahaka ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavana hatrany aoka ny paky za tsy hanenjika ny paky fa kosa raha fa hitsara dia mba vakio ny texte mahakasika le olona tsaraina resaka représentation de l'état ny asana préfet sy ny asana chef district dia anatin'ny texte tao dia misy ny antsoina hoe police administrative prévention satria maimbo le vary dia mila dégagena dia hampigadra ve ny manao ny dégagement na vary maimbo fa ny mauvaise foi na olona hafa agny tsy dirana fa kosa ny zavatra iainanay amizao dia misy olona tsy mahafantatra ny andraikitra anay sy ny administration no mitsara fahatany dia mampigadra fahatany nefa ny olona manao ny asany dia eto zay monsieur le président monsieur le premier ministre nareo gouvernement membre ny gouvernement vaovao dia maneho fahavononana hainay io asa io dia aza misalovana ny sasany dia aza asiana tsindry le izy hoe raha criminel ne préfet zany atahorana hoe hanao récidive nanapaka lohan'olona salamindrisombila dia zay no tokony hanaovana ny MD zay fa olo-panjakana solotena mpanjakana solotenan'ny filohan'ny république solotenan'ny premier ministre lehibe ny gouvernement solotenan'ireo membre ny gouvernement rehetra ve dia ho tazomanao vonjy maika nefa tsisy fitsarana mandeha araka ny teneniny namana SG teo dia inona ny dikany atahorana handositra ve sa atahorana haninona sa sy manana domicile fixe sa tena lombroso criminel ne ve le olona ka tsy préférer no angatahana an'izany fa na le olona dokerana ampidirina tagny tsy mendrika an'izany fa velao ny olona misy charge misy heloka zay vao atao MD zay vao fonjaina ny malagasy rehetra tsy mendrika an'izany ho anareo mpitsara namana sasatsasany ao mba ampiasao koa ny baïonnette intelligente mavelao ny olona helohiny lalàna no voaheloka fa tsy ny olona omena baiko hoe gadrao ranona sy ranona tsy fitsarana zany aminay ijoro ny syndikan'ny administrateur civile ary ampiakapeo raha mbola manjaka eto Madagasikara ny fanapara-pahefana ny teny midina sy ny fandikan-dalàna raha ny fanazavana hatrany Falafim-baovao hafa kosa indray mitombo ny ankizy manapatapaka ny fianarana amin'ny fotoam-pahavaratra manerana ny Madagasikara. Mbola miaina io zava-misy io hatramin'ny mpianatra eto Antananarivo sy ny manodidina. Eny Antananarivo ho anatin'ny Sisiko Ambohidratrimo dia nitongotra manodidina ny adiny iray no tsy maintsy atao. Ho an'ireo izay manam-pikirizana fanadihadiana mikasika izay. Fanapatapahana ny fianarana sy tsy fitoniana an-dakilasy no ateraka ny faratsin-dalana mandritra ny fotoam-pahavaratra ho an'ireo zaza malagasy. Ankoatrany amin'ireo faritra lavitra mbola misy ho trangio eto Analamanga amin'izao fotoana izao dia tongotra adiny iray eo hialohavan'ny fifoazana maraimbe no hamonjena sekoly ho an'izay manam-pikirizana no fahalalana eto Tapitanana ny Antananarivo Ambohidratrimo. Misy ny CEG tokana sy lycée tsy miankina. Amin'ny resaka fahatarana aloha misy fiantraikany be mihitsy le andro ratsy amin'ny fahavaratra satria ny ankizy mipetraka lavitra dia misy le lalan-tany tena ratsy dia raha ohatra zao zay miditra amin'ny fito misy efa amin'ny fito sasany amin'ny valo latsaka vao tafiditra tsy afaka mandeha mafy izy. Dia misy ary tena mijanona mihitsy satria ratsy be le lalana izy, le lalana lavitra mitondra sakafo. Tonga atao am-pianarana ny ankamaroany aloha reraka satria arosinay zany ny ora fiangany avy any an-trano. Raha tokony hiainga izy amin'ny enina latsaka fahatelony atao amin'ny dimy sasany dia miroso koa zany fifoazany maraina. Dia tonga aty am-pianarana reraka, misy manoka fotsiny, misy milaza marary. Manazava zany ny mpampianatra amin'ny tableau dia tena mijery izy miaino fa ny sainy zany ohatry ny hoe asa navokatry ny harerahany fa tsisy fifantohany. Fanadina mpanjakana nefa no hatrehana dia lasa manao cours de renforcement zany zao talehanay sabotsy
dia ny maraina zany 7h à 8h alatsinainy larobia zoma tsy maintsy mampianatra foana tale manao petite question sanandro koa zany dia ohatr'izay foana ndrety marana indrindra amin'le classe de 3e. Isan'ny fari-piadidim-pampianarana anatin'ny drainina nalamanga ny Sisko Ambohidratrimo, saingy izay ny zava-misy hatreto. Ny aikin'ny lehibe ny Sisko fa mpianatra avy amin'ny komunina maro no misedry io olana mahakasika ny faratsian-dalana io, vantany miditra amin'ny fotoam-pahavaratra. Tsy mbola misy ankilany vahaolana matitra manoloan'izay, ankoatra ny famerana ny zaza tsy handeha any an-tsekoly. Tena sarodalana zao amin'ny komina Ambato dia avaratsena misy mitsaka rano ny mpianatra rehefa mandeha, fa ny toromarika omenana azy ireo dia ny hoe rehefa miakatra ny rano dia tsy mandeha aloha ny mpianatra fa miandry fandaminana sy toromarika avy any amin'ny tompona andrakitra irisana ambaratongana, io ny délégué d'arrondissement, io ihany koa ny ben'ny tanàna, ny chef zapy ary ny talitsekoly no mandrindra arakaraka ny zava-misy isa-paritra, miankina amin'ny toromarika avy any amin'ny ministera foibe ihany koa no andraisana izay fanapahan-kevitra izay. Ankoatra ny fanamboaran-dalana, amin'ny fampitomboana ny sekoly ny fotony no isan'ny vahaolana omby ny tanàna ny Arinarivo. Ny komuna izay efa ntaonany maro no nangataka tamin'ny Sisko Ambohidratrimo hijerena ny fahafahana mametraka CEG annexe sy lycée, saingy tsy mbola nivaly ny fangatahana hatramin'ny androany. Fokotanana tanatana tokony hisy annexe CEG ao, fa hatreto aloha mbola tsy vitan'ny komuna ny fotodrafitrasa dia mbola miandry. Ngamba hiverina fa amin'ny fotoana manaraka zany dia amitrahana zay annexe CEG zay amin'ny fokotany tanatana zay hiverina fa be mponina indrindra sady lavitra. Dia hatramin'izao aloha dia mbola manenjika aty ny mpianatra. Lycée ndray eny Ambohidratrimo manenjika ny ankizy avy eto rehefa vitany eo amin'ny classe de 3e. Lavitravitra io Ambohidratrimo indrindra ao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Raha ao anatin'ireny cyclone ireny dia miabandonina ny ankizy aloha tsy mandeha satria ao anatin'ny adiny ray sasany ny lalàna dia avy tongotra dia mijanona ny ankizy. Efa nisy ihany ny fangatahana natao tany aloha ho anay tamin'ny fitantanana anay teto fa tsy mbola namarina ny tao amin'ny Sisko. Tafiditra anatin'ny lokaloka ny fitondrana rajoelina ny fananganana sekoly manara-penitra maro, ampitomboana ny tahanjaza malagasy miditra ny sekoly. Kilometatra vitsy miala ny renivohitra Madagasikara ankilany misy ny komuna Arinarivo, saingy misedra ny zava-misy toy ny any amin'ireo faritra lavitra indrina. Mampametra-panontaniana araka izany hono ben'ny tanàna, ny tsy hamalina ny fangatahana izy ireo efa ntaonany maro. Aiza ho aiza hoy ny fanontaniana ny hoe lara-pamen'ny fanjakana ve ny sehatry ny fampianarana ary tsy misy ny distrika adino amin'ny lafin'ny fampandrosoana marina ve amin'izao fotoana izao. Vokatry ny fiara-miasa amin'ny Mastercard namoaka karta vaovao ho fanomezana fahafaham-pony mpanjifa. Ny Baobab Bank Madagasikara misy karazan-droa ireo karta, voalohany amin'izany ny standard elatra ary eo ihany koa ny platinum premium izay azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra na iza na iza. Fanadidina. Nampahafantarana omaly teny Ivandry ny vokatra vaovao ny Baobab Bank Madagasikara, ny famoahana ny carte standard elatra sy ny platinum premium izay vokatry ny fiara-miasa amin'ny Mastercard. Carte internationale moa izy ireo zava-baovao tokoa anay satria raha teo aloha dia ny carte ny Baobab Bank Madagasikara dia carte afaka nampiasaina teto Madagasikara ihany, fa ity ny ity zany dia natolotra ho an'ny mpanjifa anay ny carte bancaire ahafahany manao ataoko hoe retrait na maka volany amin'ny distributeur automatique, afahany koa manao fandoavam-bola na paiement amin'ireo terminaux de paiement électronique eny amin'ny fivarotana rehetra na eto Madagasikara na any ivelany. Ary indrindrindrindra moa tsy adino io carte io dia afahana manao ny paiement en ligne izay efa tena malaza dia malaza tokoa amin'izao fotoana izao. Ny carte standard moa zany dia tena natao ho an'ny daholobe, afahany rehetra zany zany hoe misokatra amin'izany hoe iraisam-pirenena izany. Ny carte premium kosa manatombo noho ny carte standard satria mitombo kokoa ny fahefany na manao retrait na manao paiement. Ary ankoatran'izay moa vao resaka teo amin'ny présentation teo moa dia misy assurance anankitelo ihany koa miaraka aminy, ny assurance voyage zany hoe rehefa manao mivoaka ny ivelan'ilay mpanjifa dia manana assurance voyage izy. Misy koa ny assurance en sécurité en carte, zany hoe raha sanatrika very ilay carte dia misy assurance micouvrir azy.
ary ny farany ary farany efa tsy kely dia ny assurance contre les accidents. Ireo zany no mampiavaka an'ilay carte premium mihoatra ny carte standard. Azo antoka ary nojerena manokana ny fiarovana ny mpanjifa sy ny compteny amin'ireo karta ireo manoloana ny halatra sy ny osika maro samihafa. La sécurisation 3D fait que pour toute transaction que vous voulez faire en ligne, avant que cette transaction ne soit autorisée, vous devez insérer un code de sécurité qui est envoyé exclusivement à votre numéro enregistré au niveau de votre banque. Si la personne qui a dérobé vos informations de la carte, le numéro de la carte qui peut être disponible, visible pour tout le monde, n'a pas votre numéro de téléphone, n'a pas votre téléphone, n'a pas votre SMS, cette personne ne peut pas valider. Ce qui fait que la personne peut tenter, mais ces opérations ne passeront jamais. Cette carte peut être utilisée dans le réseau de distributeurs de Vaovao, mais aussi dans les réseaux de distributeurs des autres banques installées à Madagascar qui acceptent Mastercard. Et c'est comme ça que nous avons indiqué pendant la présentation. Aujourd'hui à Madagascar, nous avons plus de 5000 points de contact où les clients peuvent aller faire leurs opérations avec cette nouvelle carte que nous mettons à leur disposition. Manodidina ny efatralina sy roa hetsy eo ny mpanjifa ny baobab banko Madagasikara ary finaina hitomby izany amin'ny famoahany ity tolotra vaovao mamaly ny filan'ny sokatsinoana rehetra ity. Ireo Zelina manantona avy hatrany ny masovon'ny banko baobab Madagasikara ahafahana misitraka ireo tolotra ireo. Fadibdrany fokotany maro ao Diego Seres tapitanana nandritra izay. Telo andro nirotsany orana tany an-toerana izay ny toerana iva no tena lasibatra ka maro ny trabona tsy mbola nisy ny tompona ndraiky tsara mpanjakana nitsidika ireo ao amin'ny fokotany manonga laza ao amin'ny sektora 1 Jean fitaranana atrany Kolo TV Antsiranana. Ao anaty rano no miaina ny ponina maro eto Diego Seres tapitanana vokatra ny rotsakorana be nandritra izay telo andro ny fanisy izay mitaraina nefitra tsy misy piaino ny maro toy ny hita eto amin'ny fokotany manongalaza sektora voalohany. Mba mangatake mba tsy dihanareo zay manongalaza sektora 1 fa miditra an-tragno rano zay zo hitanareo io mandy an-tragno fo noho ny misy riba ndraiky tapony fo fa miagnaty rano riavako aby mba zahavana fangatagna zegny anareo manampahifagna fanjakana amin'ny tanàna dioly. Tsisy ny torimaso efa roa andro mahiry zay hoy ity renim-pianakaviagna ity no ny fiakaran'ny rano ao anatin'ny trano. Tsary misy tory fa des jours zay maleny latsaka tegna tiany aminany mba hoe zahagna lalina andegna boagna iranonay aty fa zay ato tegna sahiragna zaza madiniky maro mijaly tegna mijaly ary zay zo agnaty rano zay mivolagna aminareo zo milomaloma ary ka nisy fazakana fa zafa toeragna hafa no tsara ny zavandro zay tsary nisy ny isan-taogno zay teto tsary hitany fokotany na fanjakana zay amin'ny secteur 1 mbola tamin'ny ipamfily io nazahoany fagnampiagna teto mba nitsidiky zay ary ireo nagnamboatry kanaly io koa amin'ny kanaly io latsaka agnabony lavokanay aty ato tany ataoko miomba amin'ny lahato kanaly io nampomboendreo agnabo agny tsy matagna zay eto voeky rano jiaby mijotso aminay ato itanananay aty eto magnano karaha kivety igny izy eto zay eto voriany rano yandre rano boka agnabo agny jiaby antany mboany kanaly natao io mbola mijotso aminay aty manampitrotraka ny fadoboan-drano ny fanondronana tsy ara-dalàna sy ny fahatsentsema ny rakan-drano vokatry ny fanariana fako ao anatiny. Raha lalagna rano vangondreo tsagno totofondreo karaha tokony atao biza mba ny tsagnondreo mandeha normal mandeha isaka mizomina zagny rano fampendreo mijalo jiaby agnabo agny amin'ny sezery maty latsabory tany jiaby ka miezaka mamaolana sy miresaka amin'ireny tompo-trano ro voakasika ireny ny eo anivon'ny commune amin'ny fampandehanana ny rano. Ny tontolon'ny tanora sy ny fampananana asa eto Madagasikara no entina aminao amin'ny fandarana alaliny rapitsolady amin'ny valora sy sasany alina. Ny eto Madagasikara izay tsy anasa avokoa ny 20 isanjato ireo tanora latsaky ny 420 taona ary manodidina ny 5 hetsy isan-taona ireo olona mitady asa. Raha itsika ny somony amin'izany. Raha ny tatitra navoaka ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail yakatra ny tany tsy fananana asa maneran-tany amin'ny ity taona 420 ity ary tafiditra anatin'izany ny eto Madagasikara.
mitombo ary mametraka ayahy nefa ny fahasamihafana ara-tsosialy hoy hatrany ny OIT manoloan'izany amin'ity taona 2024 ity roa tapitrisa ireo hitady asa ka hatonga ny tany tsy fananana asa ho 5.2 isanjato raha toka 5.2 isanjato zany ny taona 2024 lasa teo. Olana goavany io tsy fananana asa io eto Madagasikara amin'izao fotoana. Azo sokajina 10 io olana menjady io. Betsaka ny tanora tsy anasa, marefo ny tanora, manao asa tsy sahaza, misehatra amin'ny fambolena ny akamarony, tsy mifandanja ny fiofanana sy ny asa. Ratsy ny torolalana omenan'ny tanora amin'ny fiofanana, tsy mifandanja ny tolotra sy ny tinady, tsy ampy ny fahaiza-manao, ambany ny fampananana asa ho an'ny tanora, ambany ny sehatra ahafahana manome fiofanana ireo tanora, ary ambany ny teti-bola natokana ho an'ny fanabeazana. Amin'ny ankapobeny, misy olona manodidina ny 10 hetsy isan-taona mitady asa eto Madagasikara. Vitsy amin'izany no mahita asa fivelomana ara-dalàna. Ohatra ny firenena sahirana rehetrarehetra, sahirana ny tanora mitady asa, fa misy indray asa be dia be fa asa tsy zarizary. Ny tena marina zany sahirana ny tanora mitady asa mba milamina na le lazaintsika hoe asa mendrika. Be dia be ny totanisa mivoaka fa anisany mety hoe manaitra dia le hoe isa-taona dia misy olona 10 hetsy mitady asa eto, 500,000 dia nefany ary zay ny tena manahirana le rehefa mijery ianao zany statistika totrany hoe manamanana asa daholo ny olona fa tsy dia tena mbola tafapetraka tsara le statistika fa rehefa jerevanao teny eny amin'ny sehatra dia tena sahirana le tanora no mahita asa dia tsy tena misy hoe statistika officielle zany fa fatapatatra fotsiny hoe angamba vitsy amin'izay 10 hetsy isa-taona zay no tena hoe mahita hoe asa zany mba hoe fivelomana ara-dalàna. Raha ny totanisa voaray ny volana Desambra 2024 lasa teo avy amin'ny cadre programmatique pays pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes à Madagascar, latsaky ny 30 taona avokoa ny 2.70 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara ka ny 3.70 isanjato 4.20 hatramin'ny 4 taona. Tanora avokoa ny 7 isanjaton'ireo tsy anasa eto Madagasikara. Tanora avokoa ny 12 isanjaton'ireo mitady asa ary ny 3.20 isanjaton'izy ireo manao asa tsy zarizary, izany hoe manao asa tsy mifanaraka amin'ny diplôma ananany. Amin'ny maresaka any ivelany kosa indray manodidina ny roa alina ireo zaza izay teraka anatin'ny fepetra tsy zarazary noho ny ady ao Gaza araka ny tatitry ny UNICEF. Nanamafy ihany koa ny AIN manoloana ny fitombon'ny fahafatesan'ny zaza amam-behivavy ny ONU Femmes fa mety hisy fiantraikam-goavana amin'ny taranaka any aoriana ny toedrarà amin'izao fotoana. Fanadadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mbola mitoetra hatramin'izao ny setroka vokatry ny fanapoana ao UNES ao atsimon'ny bande de Gaza ny zoma lasa teo napokan'ny Israela tamin'ny alalan'ireo drone samihafa ity tanàna ity ary manohitra ny fanafiana antanety ireto farana hatramin'izao. Maro amin'ireo mpikambana avy amin'ny Hamas no mbola miafina anatin'ny ity tanàna ity raha ny fanazavana hatrany. Fifandomana izay mampanahy ireo mpitsabo any an-toerana izay toeram-pitsaboana iray no any mbola afaka miasa ankehitriny. Miaratsy ihany koa ny fepetra iainana ho an'ireo Gazaoui maro indrindra ho an'ireo zaza voateraka hoy ny UNICEF. Mahirina roa alina ireo zaza teraka anaty fepetra tsy zarazara hatramin'ny volana Oktobra lasa teo hoy ny tompony andraikitry ny UNICEF hatrany. Raha nambarany teo anivon'ny Washington, isy ny fanomezana farinina ho an'ireo mponina ao bande de Gaza. Mahirina 5.20 isanjato amin'izao fotoana ireo mponina mipetraka amin'ireo toerana voatokana ho an'ireo trabony manakaiky ny faritany Egypte. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarina ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV ao amin'ity alina ity. Isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipa ny fampahalalam-baovao ny Kolo kosa dia mbola manome fotoana ao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.
Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Université PEF, nanutra wanato, ni fampalala Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.